Misy ihany koa ny hetsika antsoina hoe tout pour la maison izay aharitra roa andro moa izany tanterahana etsy amin'ny point Pacom Andranomeny mikasika indrindra ireo entana sy kojakoja ary koa ny fanamboarana trano raika izany mofo no hita isongadina eny an-toerana. Rotsy rakotiny iray eo amin'ny sariny mamy Rasamboely. Mandritra ity farany herinandro ity no anatanterahany etsy amin'ny point Pacom Andranomena ny andiany faharoa amin'ny hetsika tout pour la maison. Ho hita mandritra ny fotoana ireo karazana kojakoja fampiasa ho an'ireo izay mikasa ny hanorina trano na ihany koa an'ireo izay hanaingony ao an-tranony. Isan'ny tolotra vaovao eny an-toerana ohatra ny loko coralie izay vao navoaka ny point Pacom. Ny mampiavaka ny tiandiany fakoty dia ny voalohany indrindra aloha ny exposant izany hoe mitombo par rapport amin'ny tamin'ny herintaona dia ny animation koa tamin'ny herintaona ny animation raha ohatra hoe somary mibahana ho an'ny olon-dehibe indrindra fa hoe ho an'ny lehilahy dia amin'ity kosa ny animation ho an'ny olona rehetra na vehivavy ary satria raha riva zao manomboka amin'ny efatra dia misy ny zumba partie dia misy ihany koa mibahana be da be ho an'ny ankizy kely satria izany misy gonflable, misy trampoline, misy ihany koa flashmob isan'andro 15h à 16h15. Anisan'ny tsikaritra teny an-toerana ihany koa ny karazana tolotra vaovao izay fanaingona amin'ny endriny itiavany azy ny kaopy na ihany koa ny ondana sy ny sisa. Authentique zany manao personnalisation izy déco maison izany hoe ny sary zany afaka avoaka sur tissu, afaka avoaka ihany koa amin'ny cadre dia afaka avoaka amin'ny mug dia ny tanànanay zany aloha hatreto misy ny mug magique dia mug tsotra magique izy rehefa asiana rano mafana dia mipoitra ho azy ilay sary dia mug tsotra izy dia tsotra ohatran'ny tany rehetrarehetra reny fa afaka apetraka eo ny sary ny soratra izany hoe afaka apetraka eo ny sary sy soratra izany na amin'ny mug na amin'ny coussin manana coussin zay eto dia afaka koa nareo manome coussinay dia manana cadre zay dia manana vilia ihany koa zay. Mbola maro ireo fanentanana isan-karazany izay ho hita eny amin'ny point Pacom hatramin'ny rahampitso ary tsy ho diso anjara amin'izany ireo ankizy. Aorian'ny hetsika tout pour la maison moa dia hisy ny hetsika marché de Noël sy ny foire Aitaik izay toanan'ny JK Group eny amin'ny point Pacom hatrany.